Eka, Rabaina Patrick Razavatra koa toa. Tsara tokoa ny iran'ny Inga Edile Jao iny a, tena amin'ny plasiny madame azomo izy iny madame Pierrot Rajaonarivelo zay. Rabaina inga Christian ela zany Christian Tsaboto a, akory anao? Bon, anomboko tsika mialatsiny aloha fa tara za io a, ary hifonana satria araka ny teneniko anareo hoe mbola mandalo fitsaboana aloha na izany zany ary jona ihany koa ny fahasalamana amin'ny zavatra atao rehetra satria tsy mbola lava ny lalao ary en convalescence angambany zay ny ilazana azy. Mbola somary midraikidraikitra hitanareo angamba reny bouton reny a, votovoto eto ka miraikitra mihitsy le fandehan'le raharaha angambany raha zay tianareo. Androany tsika de hoe hijery ny raharaham-pifidianana sy momba ny manodididina azy, ny politika ankapobeny, on va parler de tout et de rien zany a par rapport amin'ny resaka fifidianana io a, hiresaka koa tsika na izany na tsy izany nefa ny resaka zoan'ny vehivavy, ny droit de la femme sy ny tantarany sy ny karazany satria mampalahelo le zavatra mitranga e, tena ianao zany mijery an'le izy a, tena le ahoana re zany hoe tena za tsy teny hoe eny e vazazy pré aloha marina ny anao Paul Lazandry fa na izany na tsy izany koa hitanao fa maratra ihany koa ny adala. Ohatrany hoe mijery an'le vehivavy zany ianao omaly zany. Madagasikara no resahantsika zany nandritry ny herinandro io a, de ialako tsiny sady hifonako ho aminareo zay mety ho tohana fa zay moa le fandaharana eto a, tsy maintsy tenenina ny marina ary ahitsy tsy mety. Inona loatra re ny fahadisoan'ireo andriambavilanitra malagasy ireo fa de maninona loatra non seulement zany le izy hoe hitanareo fa sadaika hatrany na miteny an'le izy ara, non seulement le izy zany hoe badono, fitahana, amidy, ambakaina, mais en plus le izy ny tena gravy de reto vehivavy reto koa elles jouent le jeu. On dirait qu'elles se plaisent zany dans le film, dans le cinéma, dans le théâtre, sur quelque chose qui n'a pas de sens. S-E-N-S. Pour ne pas dire ouais, insensé. Le 8 mars, ce n'est pas une journée pour la femme. C'est une journée pour le droit de la femme. C'est-à-dire les droits des femmes, zany tiana tenenina fa tsy singulier fotsiny ny rabanao mavomavo. Tsy lalàna ray fotsiny fa tena les droits des femmes, les femmes en général et dans l'ensemble. Efa nanomboka tany amin'ny 1791 anie zany tontolo zany ary tany aloha tany de efa nisy fa tamin'ny 1791 no nisy déclaration voalohany momba an'izany atao hoe droit de la femme et de la citoyenne, tamin'izany ny publication-ny la femme née libre et demeure
égale à l'homme en droit. Zay votoatin'ny déclaration tamin'izany. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Efa 2023 tsika zao. Tanteraka ve zay première déclaration zay? Non, tena milaza aminareo aho fa tena mbola tsy tanteraka. Na ireny zavatra miseho moaly ireny ary. Tena ianao zany tena hoe tena hoy ilay vadiko zay hoe za koa saridadra hozy izy raha tamin'i Madagasikara tsy mba nanaiky nampandihy ohatr'izao. Fa ilay vehivavy ve zany ankoatran'ny Jerry Marcos de entiny ery anany ery de ampandizina de ijereny ery le bikany sy ny fitombenany de fariparitra ery am'ty legiona sy ny karazany de maka sary de tsy tonga saina akory hoe za ty ny amidin'ny olona fotsiny. Izay marina ve ny teny Joroka eto? Io zany tsy intellectuel, tsy manam-pahaizana, tsy nivelana sy ny hoe nofa. Fa tafiditra ao anatin'le fitaka daholo. Entre-ny hoe mahalala sy ny tsy mahalala misy différence ngeza be. Fa raha le karazan'olona nentina teny amin'ireny sehatra rehetrarehetra ireny, ohatran'ny tena mahamenatra ihany le izy zao tena zany ve le niveau intellectuel an'le vehivavy malagasy? Hoe zay ve zany no tena hoe resaka revendication en matière de droit de la femme. Be dia be anie ny zavatra ao anatin'izany de tsy mbo naka thème anankiray fotsiny zao hoe ohatra hoe inona ohatra hoe tu ne louis ao anatin'le déclaration voalohany zany a, homme es-tu capable d'être juste? Zay fotsiny ohatra nalaina zay ary amin'ny introduction zay hoe homme es-tu capable d'être juste? Pourquoi cette question? Cette question, elle reste pertinente, elle reste contextuelle. Ary mbola am'izao fotoana zao mbola miantso l'homme, es-tu capable d'être juste? Justement, l'homme n'est pas juste. Mpandinika amerikanina mainty hoditra mivoaka avy any amin'ny origine esclave na esclavage no nandinika ny fomba fiarahamonina amin'ny fitondrana ny vehivavy eto ambonin'ny tany. Zao ny conclusion an'io rangahy io, mialatsiny efa adiniko ny anarany. Ny conclusion an'io rangahy io de zao: ny vehivavy amin'ny tany afrikanina no vehivavy farany mijaly indrindra eto ambonin'ny tany. Ary marina zany. Ny vehivavy vadina mainty hoditra aty Afrika no vehivavy farany mijaly indrindra eto ambonin'ny tany. Fa ny vehivavy vadina mainty hoditra mivoaka avy any amin'ny esclavage no anisany miadana sy voahaja indrindra eto ambonin'ny tany. Satria inona ny antony? Nakarary loatra an'ireo leila tamin'ny andron'ny fanandevozana tany Amerika ny mahita an'ireto reniny, mahita an'ireto anabaviny alimbe voamody, satria mbola miasa mafy noho ireto mpikapapary
noho ireto mpamafa kiraro ny fotsiody. Fa ny vehivavy tsy maintsy miandrakitra ny tokantrano ny mpanandevo, ary raha mandray vahiny ny tompon'ny inona moa zany ny filazana zany, ireto colon, ireo matetika amin'ny ray alina, amin'ny roa alina, amin'ny telo maraina vao misaraka, de mody amin'ny telo maraina i ramatoa be, dia amin'ny dimy nefa de efa miala mijaly aritan'ireo taranany taty aoriana. De raha mahare-mariky nareo amin'ireny film amerikana ireny, ary marina tokoa, tena voahaja ny reny ao anatin'ny fiarahamonina amerikana mainty izay mivoaka avy amin'ny fiainana misy ny inona izy teo, avy amin'ny fanandevozana. Par contre aty amintsika afrikanina mainty, raha ohatra de tratran'izany ary tsy mahamenatra ny teny an'izany fa manao mea culpa à la limite, isaky ny misy adidy de miala-paha foana i ramatoa no alefako. Raha mbola azoko ialana de miala-paha foana fa ramatoa no alefako. Ny ankabeazan'ny asa rehetra ao an-tokantrano, heureusement no tena fa mba mahay mahandro sakafo. Zao moa noho ny tsy fahasalamana zany de tsy manao tatoato. Fa ny asa rehetra ato amin'ny tokantrano, non seulement ramatoa, miasa ihany koa. Kely karama no ianao na mitovy arany diplôma. Fa mbola i ramatoa koa ny tonga avany no mbola mampahandro ny ankizy, mbola sanatr'izany ny pasoka, mbola manao mipasser aspirateur, any amin'ny hafa moa mbola matsaka any amin'ny 5, 6 kilomètres, 3 kilomètres, mbola mahandro sakafo, mbola voatotototo amin'ny alina, mbola mahazo teny ratsy, mbola voalikalika. Ary raha sanatria manao ny tsy mety noho ny fakapanahy, tonga de daroka alika. Izany no tokony ny adiana, fa tsy lasa netiny ireto ramatoa, lasa netiny ireto ranabavy, lasa netiny ireto vehivavy tazanin'ny lehilahy ery alavitra fotsiny hampandihy an'ity fitombenana, de tsy ritin'ny olona fotsiny sary ery amin'ny Facebook, ohatran'ny tsara kosa ty ministry ny environnement ty fa izy io any sisa le zavatra fa tsisy hoe ary milay kosa ny paozin'ny madame présidente zany milay kosa ny paozin'ny izy teo Prince ohatrany nahazoazo aina izy zany any sisa nijere, mialatsiny ataoko ifonako, tsy kritika zany ataoko anareo zany, aza raisina am'izay re le izy tompoko, tena mba engaviko nareo, fa hitondra anareo any amin'ny zavatra metimety kokoa sy mahasoa, mba hisian'ny fivoarana ao amin'le firenena, fa nareo manko raha vao tenenina de ozy nareo io indray le kritika mpitolo, tsy afaky nivoatra mihitsy tsika raha vao tsisy ny fanitsiana. Eo manko le tena olana, lasa any am'izay sisa le resaka le miainga kosa le ministry ny environnement, tsara kosa ny paozin'ny madama Ramose zany président vady io zany, tsara kosa aloha le paoziny zareo. Lasa zany le cause tena hoe lasa any amin'ny zavatra bassement matériel. Or c'est une chose qui est tellement intellectuelle. C'est une opération, une journée de revendication. Remettre les choses à leur place. Mazava be mihitsy hoe tsy nisy ianao lehilahy raha tsy nisy ny vehivavy. Tsy ho manam-pahaizana ohatran'io ianao raha tsy nisy ny mpampianatra. Ka zao tokony asiany zany hoe journée ho anay mpampianatra vehivavy. Fa mijaly loatra zay jereo zay miboatinay mitongilana, efa rovidro any eo ambany eo fa takonana fotsiny, kely loatra ny karamanay. Fa lasa entina nampandizina ery Mahamasina. Anao moa izy raha vandy manao an'izay, ontsany amin'ny fokony.
Ontsany zany ny foko e. Tena zany mihitsy ny tranga tao amiko hoe tena ho zaho. Tena ho vaiko kely ny ligne éditorialako rapitso fa tsy mety amiko zany ary tena tsy mety amiko zany. Hoy ny vehivavy manambady islamo ohatra, aiza ve ko aty Madagasikara mbola misy an'izany hoe tsy mahazo misakafo raha matoa nefa izy mahandro azy raha tsy lany ny an-damose. Aty Afrika misy an'izany. Rehefa miresaka ny lehilahy de an-tany ianao voaka. Fa tsisy resaka idiranao eto. Tsy manana droit ino izy teo au chapitre ny vehivavy. Manahirana. Misy lehilahy de tena nen'le banjay moa zany no tena osa tena tsy misainy ty banjay. Dedaka mihitsy zany le rita am'zany. Misy sipa zay zany tena manja zay a. Tena maro ny bandy ankoatran'izay fa le banjay no nahazo azy. Ary io zany tany amin'ny tsy nampozona mihitsy no nahazo azy. De inona nataon'le ry? Natavizin'le ry nataon'le ry raha vehivavy hoe atao hoe 55 kilos le sipa. Natavizin'le ry efa mahatratra any amin'ny 80 any mihitsy 90 le sipa. Nefa le sipa amin'io raha misy de misy ngambany amin'ny 1m62. De tena ambany sy mbany kosa lesy le sipa. Io zany tsy ambany zany resaka eo a. Eo amin'ny Carlton eo. Tena ambany sy mbany kosa le. Zao lesy izy de tsy kotiany laisany e. Way rindranao. Saika nisitrika tany ambany latabatra ny bandy tamin'io. Mba ahoana zany kaozin'le. Misy zany zavatra any tompoko. Teny zavatra anankiray ary ohatra zao aminareo. Adevitra atao hoe olon-dehibe. Mitogaga zao nareo amin'ny zavatra teneniko am'zany do zao hoe ny zavatra anankiray ho aho ary tena ampiova ny fisokafan'ny masony lehilahy amin'ny vehivavy. Zavatra remarqueko aho tatoato a dia mibandy saro-kenatra. Tena c'est vraiment incroyable ho aho. Bon, j'accepte et j'admets ho aho hoe misy ny resaka hoe harcèlement sy ny karazany. Marina kosa aloha zany lalàna hoe resaka harcèlement zany aty an-dafy zany hoe mikaoty roa ianao intelo tsy mahazo mbola mi-insista ihany ianao. Azon'le vehivavy torina ianao. Ary mety mampigadro io. Kanefa nefa na izany na tsy izany ialà re la manière. C'est naturel amin'ny lehilahy io zavatra io. Ialà re la manière. Zay tena hoe tena naturel amintsika lehilahy. On l'a perdu. Quand je regarde les gars zany de hany ka lasa be dia be zany le tendance hoe le lasa amin'ny lehilahy ny lasa miaraka satria solution de facilité. Raccourci hozy izy Macron zay matry an'ity président ny RDC. Fa izao a tamin'ny conclusion de hoy aho hoe zao ara ho a ny zavatra misy ho a eto Frantsa ho a efa manomboka misy zany zafatoka. Efa manomboka misy zany fa amin'ny pays anglo-saxon ho a efa tena misy. Ohatra ho a ny sipa mihitsy ny vehivavy mihitsy efa tiany le bandy miresaka eo mifankahita mifampiresaka matetika mifampitazatazana mifampisaro-zoro eo sy ny karazana. Efa mihanahana le bandy taraiky loatra de tonga de le sipa mihitsy no manoroka. Zaka ny bandy ve zany ho a? Zaka ny fivoaran'ny toe-tsain'ny lehilahy ve zany amin'ity lehilahy tavela ao anatin'le izy matsôlo loatra ty? Zany hoe qui veut tout dominer, qui veut tout contrôler. Fa raha vao mihoatra ny lohany mipovoaran'le vehivavy, mihoatra ny sentiments-ny, mihoatra ny psychologie-ny, ny tanjak'le vehivavy de matahotra ny bandy. Tsy tiany bandy. Tena ohatran'ny zandray ty nikotiany.
indrindra fa ny lehilahy gasy. Zaho tena mandinika fa anisan'ny frustration amin'ny zanak'olombelona ny tsy ahafahana mifidy ny zavatra tena tiany. Matetika ho an'ny safidy ny olombelona ary ny vehivavy ny tena mijaly an'io dia safidy par dépit, faute de mieux. Satria menatra an'le fiarahamonina ho aho, iza ho aho miteny anareo fa io vehivavy io tsy manana ny safidiny izy any an-dohany eny. Mahita izy hoe ohatran'ndry kosa amilay ohatran'ndry kosa amy mety amiko fa maninona izy ny tsy manana an'izay droit zay ho aho. Satria au lieu de ohatra zao ny an'ny malagasy zany mba tokony hivoatra any amin'ny mety le izy, entina hampandiziny indray ny fitombenan'ireto vehivavy sapapetriketehana indray ny tratrany. Any amin'ny fampianarana diso mihitsy ny an-tanana. Ho any am-piangonana andeha hidera sy hankalaza an'Andriamanitra mivavaka ny lazainy. Non, hiangona ny lazainy. Dia normalina be, tahaka ny anay zao any Ambatofotsy dia miangona dia rehefa ny atao hoe miangona aminay rehefa tonga le nonanona iny dia eo micomposé eo tokotany eo dia mihinana composé dia eo zay miangona. Fanareo zany be dia be le zavatra ao anatin'le fiarahamonina ny diso. Dia miteny an'izany tsika eto dia voatery tsy maintsy mifona aloha hoe tena hifonana ray tompoko fa aza raisina tsy kera le izy fa raiso ho fandinihana ny amin'ny ho avy. Ça aurait été beaucoup plus intelligent et pertinente raha ohatra hoe naka an'io thématique fotsiny io hoe homme, es-tu capable d'être juste? Zay fotsiny dia nideveloppe an'izay isaky ny faritany, isaky ny fivondronana, isaky ny région dia misy fianana anankiray hoe misy texte, misy thématique, non texte développé en ce sens dia primena le vehivavy telo efatra mahazo hatrany amin'ny 25-30 millions 50 millions ary iny ho raisina ho référence amina resaka déclaration amin'ny droit amin'ny vehivavy mihitsy ao Madagasikara. Tsy nandany vola be hoe ahoana sady en plus ilay vehivavy rehetra eran'ny Madagasikara dia malala hoe aika izaho ty manana droit égal fa tsy hoe plus égal mitovy amin'ity anadahako ity. Fa ao misy an'izany na ao an-tokantrano ao dia hoe atao ny anadahanao fa izy ny lamatoa. Olona mitovy zao ve dia ahoana no hoe izy ny lamatoa dia nainao koa raha zany fa rahalahy dia tratra zao hoe aha izy ny lamatoa. Efa hita zao le rifa fopla. Zokinao ny inona e? Ka fa fopla dia tsara. Dia eo zany ianao mangina. Izy zany manao fopla an'io fotsiny dia mangina ianao. Any zany, any le zavatra tiana hatongavana, misy zavatra diso re olona tsy mety ireny zavatra ataonareo ireny hoe alainareo indray le olona, fitahanareo, fanambadiana le zavatra ataonareo ary lany vola mitsisy dikany fotsiny ny fanjakana amin'ireny zavatra ireny. Zay angambany amin'iny. Andraso akaina kely aloha fa mbola alefantsika ty seva ty tsara ve ty sa ahoana? Ty anaininay.
Ie, eny raha hita amin'ny hiresaka amin'ny manodidina ny fifidianana antsika, lasa aloha fa misy olo ty tsara iarina izy asorintsika tao anaty lanonana satria miteny ratsy izy sady tsy mihaja mihitsy le firako zany. Fa ny miarahaba antsika rehetra aloha ho an'izay zay vao tonga efa mibloqueko izy tatia. Hiresaka momba ny manodidina ny hoe bon vaovao zany sy ny karazany a, hitako tena hoe nandeha be mihitsy le resaka grevy ny mpiasa sy tompon'andraikitra tao amin'ny ambasady malagasy taty Frantsa. Samy nanana ny heviny moa ny ray manontolo. Ny hevitro manokana ny ahy zany tamin'iny de hoy aho hoe mila fatiny fa miady ao izy mianakavy, bien fait pour leur gueule. Zay no teneniko. Zay ny côté back office zay. Fa rehefa hitako zany fa henoko ary zao ne le izy. Amin'ireny le grevy reny zany de misy olona ary zay mihitsy manko ny problème am'le izoran'ny vehivavy io. Raha vao misy vehivavy zany a, andao atao hoe maherihery fihetsika zany e. Mitovitovy amina bandy zany ny herijika entiny. De tsy zaka ny bandy. Ary lehilahy anankiroa no tena tsy mahatanty an'io amin'ny ambasady eo a. Fa nahinoko am'le hoe nisy zany fihaonana teo amin'ny ambassadeur sy ty le ramatoa Michoud, oui, Michoud a, tsy afeniko efa ela izy io fantatro. Par sa droiture sy ny fiteniny mahitsy zany e. Sy ireto gréviste. Ny ray tamindreo gréviste reo ihany zay marihako fa vehivavy no niteny tamiko hoe miala tsiny izy ary miteny mihitsy hoe tsy nety iny teniko iny. Ary reto revendication hafa ho aho, non, tsy niresahana akory izy fa ato am'le tena hoe izy masika ny tena tsy tatin-dralahy. Gaga be aho hoe vehivavy miantso aho fa hoe izy masika no tena tsy tatin-dralahy. Fa tsy mba hoe izy masika no tsy tatinay. Tika kely anazy zay teny zay. De navoakako hoe tsara kosa hoe zany hoe olona miala tsiny publiquement zany ary manaiky ny faditsony. C'est une qualité rare et noble ho aho. Satria ataotsika eto zany. Ny mangataka fialan-tsiny ary mangataka tsy manao fialan-tsiny koa dia amiko zany hoe manaiky le olona zany fa diso ary le coin maromaro be dia be tsy nisolevena akory izy. Zany hoe vao niteny zany ty ramatoa ty hoe diso ary ireo olona, diso zany iny fitenenako iny fa ialako tsiny. Resaka température zany le izy am'le hafanana amin'ny ambasady hoe 19 degré de tsy zakan'ny malagasy le izy fa mangatsiaka ry zareo zany de andao mba ampiakarina de nefa le ambasady zany manana
le hoe mitsitsy zany de aleo hijanona 19 fa ny tenin'ny ramatoa mety ho diso a mety ho andaingamiko le olona fa ny tenin'ny ramatoa misonga hoe de hoe maninona raha triplena na quadruplena ny pull anareo de tsy zakany rery zany zay fitenenany zay zany ny soulevena atao anaty fivorina d'après ny soratra io zany zao koa nefa ny qualité mamela elo kokoa de c'est une qualité rare fa ny zao manko tonga de nasiana hoe ary ianao ve efa namela an-dravalumanana ohatra hoe izaho zao mihitsy ny tonga tany an-trano ny tompoko izaho mivady ny tonga tany an-tranony fa rehefa raha ohatra anao mamela elo ka tsy midika zany hoe rehefa manao ny ataony le olona mamerina ny zavatra ataony de tsy hiteny anao hoe ity ny hoe le niteneny narany teny ny elanao tsiny e ny famelana elo ka tsy midika hoe akatony ny vava rehefa avy eo raha izay le izy de marina tena mitombona ny tenin'le olona hoe mety mbola amerina any izy rapitso e de rapitso nareo mbola manana droit koa nareo anao grevy hoe abrogation kosa rangafa efa miverina matetika izy a zay le fifampitezaina ao anatin'ny fiarahamonina raha ohatra ianao olona feno ka mihoatraohatra an'Andriamanitra ny plus que les saints SAINT ny toetranao de aza mamela elo koa fa ianao ary mihoatra an'Andriamanitra zany tsy azo idivirana ny fanapa-kevitra ao raha tsy diso iaho Andriamanitra ary tao mamela eloko a ka eo mahatonga an'le hoe c'est vrai facile kokoa no miteny hoe miala tsiny ndray tompoko ozy zay any amin'ny faritrano hoe manao azafady na borizany efa mahavovo manao azafady ozy zay zay mihitsy le style an'le fiarahamonina merina efa mahavovo manao azafady fa tsy hoe azafady aloha tompoko fa mba hanao andefa rivotra de mba alefa ny rivotra fa efa mahavovo manao azafady zany facile kokoa zany le manao azafady noho ny hoe eny ary fa avelako mieloko ao satria marina fa voadona le olona et donc zany am'izay zavatra zay misy ny fotoana tsy maintsy ifampijerena ifampitazanana hoe ary anjaran'le nahadonan'le anankiray no manatona ny rety maromaro hoe ndao retsika hiavana tsy voatery anaiky totosuite reo olonao satria mety tena mbola tohana na hoe tena tohana mihitsy ao ara moa le hoe marary zao hoe vomitsy ny moralement bon j'ai vu donc bon il y a trop d'exagération mais j'espère que j'ai tout faux na izany zany de zao hoe zao za manko tsy hanonona anarana ohatra miverina foana ty tantara ty de ohatrany hoe tsy namela eloko a tena tsy afeniko anareo fa mafy raha mafy nahazo aho eritreretinao hoe fanananao amitsika miteny zao fananako ao Mbobao ao Antalamiotra ao raha nisy de nisy ngambozay colonel zay 20 taona raha nisy de nisy pour ne pas dire hoe 20 taona efa taniko io tonga le ry de tonga fotsiny de an'le ry hono io tany io taratasinay zany efa mipetraka any amin'ny domaine any fa mandritry ny 5 taona tsy avoaka ny domaine fa misy banda lava tanana avy any colonel ao ministère de jeunesse io tonga izy de brigadier de anazy ny tany satria vitan'ny papier zany hoe le antériorité an'le papier zany de efa napetraka ao voalohany efa tany amin'ny 30 taona latra fa misy olona avy any rapida zany
Ianao amin'io efa nandoha vola tamin'ilay tompon'ny tany, efa maty ny sasany, ny taratasinao complet. Lasan'le ry le tany, tonga de angalary bana amin'ny fotsiny zao, zany ndray hono zany ny negosia aminy hoe ahoana inona ny fanarahana, zany ndray hono ny negosia. Marary raha tena marary zany. Tsy manao fialan-tsiny izy, tsy manao azafady izy, de mipetraka mihitsy amin'ny plasin'ny rehetra ato amin'ny ambasady hoe manao azafady le olona, alefa tsy mifampiresa. Ny divorce ary misy hoe réconciliation aloha. Anganareo divorce ao anatin'ny fiarahamonina, ao anatina grevy zany misy procédure koa hoe andao aloha ifampiresaka. Fa rehefa tonga amin'ny atao hoe tsy mifanaraka mihitsy dia tonga any amin'ny grevy de manao hoe andao hiala, ary mety ho gravy aminareo hoe famono fahafaty ianareo e. Ary mety ho sarotra koa de zao de mahery loha aminareo ary maillon faible mondry any an-tanindrazana, satria tsy adalanareo amin'ny problemanareo ny fanjakana. Ny olona koa maro no te hiasa aty à Paris. Hoy, ny teny moa zany le eto zany ny point faharoa zany hoe ny teny zany le mpanao commentaire amintsika rehetra zany de hoe mahamenatra, manala baraka ny imazin'i Madagasikara mihitsy ny grevy ataon'zareo. Io za hoe azafady nambany andro sady manondraka rano maloto no manao hoe azafady eo, marina mihitsy ny MGA. De sy MGA ty indraindray tsy mitovy hevitra, fa indraindray ny anay mifanaraka ny hevitra amin-dralahy. Salama tsy anira rehefa amin'ny YouTube fa ny feo eny tsara. Bon, ahoana raha mahatonga an'izany MGA? Ohatra zao de hoe mahamenatra ny imazin'i Madagasikara sy ny karazana. Zao re olona, roviana ihany tsika malagasy no atsapan'izany hoe ty zavatra atao ty tsy mahamenatra, ary ty zavatra ty hevitro de tsy mahamenatra anahy mijoro amin'io. Amiko manokana au contraire. Aleoko le malagasy tonga de migrevy ohatran'ireny, miseho ohatran'ireny fa tsy takonana ny taretiko, aza mety tsara velatsy fa asehoy ny tare hoe reto zay de mijoroa amin'ny hevitrareo. Rehefa mba misy étape zany hoe tsy sarisary tahotra le malagasy. Manome modely ny hafa le tompon'andraikitra, ary azo adino fa ny ankabeazan'izy ireo le mpitarika atao mapara activiste, zany hoe mety mihitsy zany reny zavatra ataon'ny mapara samy mapara reny mba hianarany ny hafa. Mijoro zany ny any amin'ny ministera koa hoe zay any Madagasikara tsy tianay ty ministra ty de tonga de mijoro. Tsy mety aminay zao de tonga de mijoro, mampiseho ny hevitra, tsisy mpanakana. Hitanareo ny tany Mandroso, nisy polisy tonga angato ao, nisy gendarme tonga angato ao. Non, mijoro zalahy de navoaka ny ino moa ny nifampiresahako tamin'ny zaza teo hoe ary dada ho rangahy zany rapide za saika hiteny hoe malasa saina le banderole maintimainty mitovy amin'ny MGA de lasa saina any nijery an'iny couleur iny. Ozy moa zao hoe mpanambola manohana an'itony grevy tony de normal be raha ohatran'ireny le izy satria miainga saosy. Ka mety reny grevy reny tsisy mahamenatra reny.
Tsisy mamenatra reny le atao hoe mapara, reny le atao hoe zanaka mapara. Ka rehefa tonga koa le hoe zanaka malagasy zay tena hijory angoho, de tokony tsy ho menatra ary tsy tokony hisalasala ary tsy tokony hitapom-bava koa. Azonareo? Zay le izy hoe aza mba menamenatra amin'ny hevitra hijoroana. Moa zany hitan'ny olona zany hoe nitakonandralahy moa ny tarehiny zany de tsy fantatra hoe izy aby reto bandy reto, nefa na izany zany ny zavatra ianao zany tsy afaka mijery hoe miaramila zany ve tokony higrevy zany colonel zany, fa tsy fantatra aloha izy natao na tsy tao, fa raha sanatria tao zany colonel zany tokony maka andraikitra, mandray ny andraikitra ny état-major momba an'izany, satria raha miaramila zany n'aiza misy andraikitra misy azy dia farany tsy azo atao no hoe izy no miketrika. Za tsy mba halala ho aho, je mets le conditionnel zany de vraiment de rigueur raha ohatra zay. Satria zay zany noenoinao hoe i colonel sy tsy fantako akory moa ny anarany, sa iza ny anaran'izy teo, iza ny anaran'izy teo rahalahy tsy tadidiko, Naivo angaha za izy zany no tena hoe tsy mifankahazo ary manao acte d'insubordination mihitsy amin'ny ramatoa Misonga izy zany. Io zany no tena tsy mifankahazo aminy eo, ankoatran'ilay anankiray zany de misy koa io Sarataminga Rakotosaminana io zany. Zay le izy zany hoe mety reny. Ay misy miteny hoe mavomavo ty, jaune d'or le tompoko ty sady tsy orange fa tsy fanahiniako mihitsy ny nanao an'ity satria efa tonga teto aho vao nahita hoe oay ary mitovitovy amin'ny cité-ny izy zany, cité-ny koa anie namako e, namono maharatsy an'izany, samy be ozatra zay, hitanareo, samy be ozatra zay, akamako ny anakaikinay any Amady, maromaro izany. Zay ny mahasarotra le manao politika zay ny tsy anaovako an'io mihitsy, zay ny tsy anaovako an'io politika anareo, za zany hiady amin'ny namako isan'andro zao, mpampanao politika fa tsy mpanao politika, zay le izy, mpampanao politika fa tsy mpanao politika. Ny politika amin'ny ankapobeny satria efa miditra am'izay resaka cité zay tsika de zao, ho avy any Madagasikara any amin'ny farafaran'ny volan'ny tsy fantatro zany Kialaray fa zandry Madamabe, iza le Madamabe, ny farafaran'ny volana avril ny ministry ny Europa sy ny raharaham-bahiny frantsay. Ny zavatra ohatran'izany dia faran'ny avril, midika zavatra anankiroa. Satria ny ministra ohatran'izany dia elle va se déplacer avec l'avion, un avion qui appartient à la République française. Zany hoe estampillé mihitsy zany le izy, ary ahoana ny fandehan'le resaka passeport ao amin'ny dako misy ay rehefa avy eo akory ô Guy, salut vieux, jeune fiston, Guy ty tena ataon'ny olona mihitsy hoe zanako izy io, fa bon j'accepte bien zany, ça ne me dérange pas, fa marina kosa aloha fa mitovitovy amin'ny zanako zany le ry rehefa hitan'le ry angamba zany niralahan'le ry rahana taitry le ry atao mitovy tokoa aloha titriko zany le ty. Bon salut ô Guy, ça fait longtemps. Dia avion tena hoe République française mihitsy ny tonga eo. Raha manokana zany tonga de hoy zaho hoe akan'ireo gadra politika, tonga de ataoko hoe gadra politika zany, satria za koa raha nisy olona niady voalohany
momba an'ireo gadra politika frantsay ireo, dia za angamba ny voalohany teny hoe tsy marina sady tsy mitombina ny manipulation sy ny zavatra manodidina anendrikendrehana an'ireo olona hoe hanonga-panjakana. Andeha hanonga-panjakana ve ianao dia hitondra vady? Andeha hanonga-panjakana ve ianao dia basim-borona? Andeha hanonga-panjakana ve ianao dia vola vao tonga ao an-tranonao même pas 5 minutes dia efa tonga avy any ny polisy sy ny gendarme manao perquisition? Tirena ny dossier amin'ilay procédure vicié daholo na forme na fond, misy vice de forme, misy vice de procédure, misy vice de fond. Amiko manokana rehefa nahita ny nomination ny ramatoa Andrianarisoa Vosy iny a Romy, dia hoy zaho hoe rehefa tena atao zany ny contre iny, le président actuel avait vraiment l'intention de nommer le Paul Rafanoirana. Oui, officier supérieur raha olona dia basim-borona nandeha hanonga-panjakana. Ary officier supérieur zany koa tsy mandeha en action zany fa mipiloter stratégie. Hitako any nomination an-dramatoa Andrianarisoa Vosy, toy zao hoe misy zavatra miala any any ary zavatra mavesatra be. Satria anisan'ny impliqué, cité à plusieurs reprises tao anatin'io zavatra io ny anarany. Ny olona moa nandray an'ilay izy amina dinamika ana olona frustré satria tsy niabotira tany amin'ny zavatra nieritreretiny le izy. Fa ny tena mampanao gazety, mpanao fanadihadiana ny tena dia hoe qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle disait? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il contenait dans la bande sonore? Dia ampifandraisinao zany de bout en bout le défilement le tantara zany sy ny karazany. Hitanareo zao tonga dia misy mahita ao. Ampifandraisinao de bout en bout zany le izy de ary en plus misy sary any tena mitikehana hoe ary nisolevako zay zavatra zay a hoe teo Mahamasina salut Jafet, mbola mamerina fialan-tsiny tamin'ilay farany izy Serge a. Hitanareo zao zay, tsy haiko Serge reo namela anahy try, fa tsy forcé Serge hamela anahy, au moins za diso tamin'ny Serge Jafet. Dia Tomasinareo am'teny hoe mialan-tsiny a Serge a, ialako tsiny iny a, namako efa ela be io Serge io. Teo Mahamasina ngamba ny rangé roa na telo tao aoriana nga André Rajoelina, nga Paul Rafanoirana. Important be zany sary zany a. Ao amin'ilay ao Mahamasina io misy cercle hoe tena olona tena hoe na collaborateur proche na mpanolontsaina akaiky na olona akaiky ny filoham-pirenena ihany no mahazo mipetraka ao anatin'io carré io. Tao anatin'io nga Paul Rafanoirana. Fa izay sisa no nahitana azy farany fa tany Tsefazy ny hafarany. Tambatra ao le izy zany hoe tia sary, tia ny zavatra aseho, hito ramatoa Vosy nommé sady tsy mampihotrana amin'ny filoham-pirenena akory zay kritika alefanareo menakavy, tonga saina ianao hoe tena il avait vraiment l'intention zany. Or le rony no montage sy ny karazany dia mipetraka endrika amin'izay kosa nefa fanontaniana hoe fa iza zany no tena atahoran'ilay filoham-pirenena e? Dia misy mamaly ato hoe main invisible. C'est tellement visible. Satria rehefa tonga amin'izay nivoana manipulation zay izy dia manomboka matahotra miainy sy momba azy ny filoham-pirenena. Dika zany olona afaka
miatante miainy io olona io, ary olona koa matazona azy am'sangany na amin'ny inona moa tady-kirarony, minany tady-kirarony hoy za zay, io olona io ka anka tonga mihitsy ny ary-madà tonga de le ministry ny raharaha mbahiny ny quai d'Orsay mihitsy zany ny tonga amy tanàna hoe alainay ny olonay miara-mody amiko izy zao. Fa io zany tia kano tsy tia kano miara-mody aminy io olona io. Fandinihako manokana zay et ça n'engage que moi, malgré les sources que je peux avoir dans les coulisses. Mais zay zavatra io. Ary tandremo maefany alohan'ny hatongavan'io ramatoa io any Madagasikara ny fin avril izay, tsy fantatrinareo grand public zany, ary zay nefa mahatsara manaraka an'ity fandarany ity e, mba lazalazao any amin'ny hafany fa ity fandarany ity ne dia milaza aminareo ny vaovao tsy fantatrareo hoe, tsy tenenina aminareo hoe, sady mampianatra anareo koa ty. Maro ny mpanao politika tsy kopy akory amin'ny zavatra mitranga sy hitrango aoriana kely ao. Alohany hatongavan'ny ramatoa Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, dia farafahakeliny chef d'institution anankiray, tsy filoham-pirenena aloha, anankiray farafahakeliny no voasa aty andafy voaray en audience officielle. Chef d'institution anankiroa fa ray aloha ny minimum. Misy dikan'izay. Fa nandalo taty ny filoham-pirenena. Mais il y a pratiquement un an, ça n'a rien donné. Satria matahotra ny aina izy. Bon, rehefa ohatr'izay ary hozy izy Macron de zao. Misotrako mihitsy ny alefako any miaraka amin'ny avion estampillé République française. Savez. Ah, sarotra be zany dada. Sarotra be zany a. Zany hoe ny olona voaka vanikefà zany, makadosy aloha, raha madidio tsara ho kariny taonina, metimety tsara na any amin'ny résidence de France any vandy, tonga de direct any anaty avion mody aty à Paris, voaray tsara, ireo daholo mpanao gazety, RFI, TV5 Monde, ny Figaro sy ny karazany, Le Point. Cela augure quoi? Azonareo daholo mitohy an'izay. Miazo aho anisan'ny nahafinaritra mihitsy mijery ny contenu an'ny La Gazette tato ato. Mba tena informé La Gazette ity zany, La Gazette de la Grande Île. Gaga be mihitsy a. Nenay moa tara indray andro zany satria ny anjareo raha tsy mivoaka le izy online zany raha tsy hoe ny hariva be an'iny. Fa Baibay Josiane tsy nisy nazo zaka sara ny passager nenga teo i André. Ino zany tantara zany Alain Djily lafa tantara hoe bonjour ranabavy Clotilde. Izay zany le izy. Inona ny dikan'izay hoe tena hoe io zany na miara-mody, aleo kosa aloha marihana, na misy zay na tsy misy, dia tsy mba fomba amin'ny frantsay, tsy mba fomba ny andriamatoa Emmanuel Macron manao chantage na ity na ity, fa efa vonona izy mitondra fanampiana ho an'ny malagasy.
tsy diso any amin'ny tsy haiko any amin'ny entre 16 à 25 millions d'euros any izy na 30 millions d'euros tsy haiko any ho any a tsy haiko. Izy io anaovana ny fifidianana ve sa ahoana? Fa zay zany ny repère ameko anareo zay. Ny chef d'institution anankiray minimum baka aty Frantsa. Efa ela eo ny tapaka. Ary io zavatra mitranga ny farany avril io no fiandrasana ny processus hoe tokony desambra zao io ny fotoana mety. Ny amin'ny environnement électoral zany de hoy aho hoe possible mety tsisy io. Possible mety hisy. Antony de la situation est tellement incertaine. Et en plus explosive. Za moa rehefa miresaka amin'ny avantage ny mpanao gazety, tsy engagé ohatranay zany. Za sady tsy mpirora-valiny, tsy mpirora-tsira ka no eny efa maty moa izy za niara-niasa taminy fa diso kosa amin'ny amin'iny. No tsy pro radio, no tsy pro cité, no tsy pro rajao, no tsy pro antenako sy pro niady amin'ny fahantrano. Fa reo olona teneniko rehetra reo, tsy hitako zay angalana azy fahavalo. Rehefa mijoro eo fahavaloko ianao de mijoro eo fahavalo eo fa hiady amin'ny rivotra eo ianao. Zay le izy. Ahoana ozy nga tenin'ny Ratsiraka Didier, pasteur Andriamanjaka, fadio ozy izy miady amin'ny mpanao gazety. Fa mpanao gazety isan'andro anao verenana eo foana. Isan'andro anao verenana eo foana. Ary potika ianao am'zay izy. Potika ianao ozy izy. Tena marina zany. Fadio raha hainareo mpanao politika reo, fadio miady amin'ny mpanao gazety. Zay mpanao gazety samy mpanao gazety afaka mifampiady, afaka mifampitifitra tontolo, afaka mifamely, nefa tsy de fanao loatra zany amin'ny resaka etika sy ny déontologie. Fa rehefa tonga koa ny hoe samy miaro ny rambony tsy ho tapaka satria samy manana ny ligne éditorialany dia fandona io. Fandona io. Ka tianao velomanareo aho rehefa mba miezaka mihitsy aho zany mba atao adiny oui pro akamo hoe atao adiny iray ny fandaharantsika fa tsy mihoatra an'izay no ny antony maro samihafa. Tsy maintsy mba tsinjovinareo ihany momba anazy sy ny karazany zany. Ato amin'le fanampiana zany amin'le resaka avocat, mijery ny faisabilité amin'izy fa tonga le izy de aleo any amin'le avocat no pehena fa tsy mandalo amiko mihitsy satria tsy mety le ohatrany hoe lasa raha amenareo vola aloha tsy andà mihitsy aloha, fa raha hoe amena vola de hoe akatona ny vavako am'zay mety tsy mety ataonareo tsy mety zany. Zay no tsy andraisantsika vola am'zany hoe am'ireny mpanao politika reny mihitsy satria manjary tsy afaka miteny iny za ny resaka passeport azafady indrindra monsieur Fleury, raha ary malala ny adia. Zao inona ny tena tianao antanina am'le passeport aloha ndao andrasana kely Nadia madame Nadia, sa inona ny tianao antanina satria le fanontanianao vague be. Le izy aloha zany miandro la gazette de la grande, inona ny namoaka an'iny? Ary teo no nahatonga anahy niteny anareo hoe ils sont informés ary za moa rehefa bon nahita an'iny de hoy aho hoe ahoana ary ny fomba nahazahoana an'ireny ary ahoana ny ahatongavana an'ireny. Misy voix officielle zay lasa officieuse. Na misy olona akaiky
ny filoham-pirenena manana accès amin'ny dossier personnelany dia mamadika anazy. Tsisy afa-tsy zay. Faharoa, miandry ny démenti ny opinion. Tsisy démenti avy any amin'ny présidence, tsisy démenti avy any amin'ny olona akaiky ny filoham-pirenena. Qui ne dit mot ozy ny teny vahiny, consent. Marina ve zany zay hoe vazaha izy sa tsy vazaha? Aloha zany tsy fantatro satria ny copie no hitantsika teny amin'ny tsisy papier fanaovana passeport ho dago fa tsy nahazo quote-part ny ministera dia tsy mandray ratsy ny évacuation. Ah d'accord, d'accord, ay madame Rary Malalanady a. Zaho zao fa presque telo taona nangataka passeport. Nisy olona mipromettre anahy za tsinona nahazo an'le hoe IST efa lasa aho vao mahazo IST, efa lasa aho vao mahazo fitsarana, ary io fitsarana io tsy informehana indray mandeha. Io fitsarana io tsy notifiehana indray mandeha akory ary, tsy nanana droit akory aho niary telo, tsisy avocat, giadra 5 taona aho hatranomaizy. Entrany zany. Ka ny resaka passeport henoko tokoa iny resaka iny, ohatrany marina le izy fa zany sinona an'le zavatra tsy mandrejy eo zany eo amin'le firenena e. Mandeha any amin'ny tsy tokony andehanany daholo ny vola. Ianao zany zao e, zao no tena marina, rehefa hitan'ny olona ny clémanao anatra ho an'izay hitondra fanjakana no iriny zany. Hitako manko nareo fa raha ohatra zany za am'zao fotoana zao no hoe andeha hilatsaka filoham-pirenena zany, tsy andeha hitetry vahoaka no hitety an'i Madagasikara aloha no mamay. Misy zavatra manko tato saika asiako henoantsika zany, fa malheureusement le izy tapaka. Tsy hoe tapaka fa tsy afaka alefako eto. Andraso ane vetivety e. Alefako le izy a. Alefako le izy a. De ho heninareo tsara hoe enjana tokoa zany. Raha tadidinareo tsara ny teny hoe mbola nisy fifidianan'izany tao Madagasikara ka hoe ny tena lany no lany filoham-pirenena. Tsy mbola nisy zany. Fa io zay tapaky ny firenena tompon'ny lobbying na lobbyiste ao amin'le firenena, ao ambany vahoany no lany. Ary zay tiany ho laninao lany amin'io. Azonareo? De andraso asiako henoanareo kely ity zavatra ity. Henoy vetivety. Président frantsay reo a, eny tsara.
Keno tsara eo a. Eo manko ny hitaritako ny saintsika rehetrarehetra. Ahafahan'ny sasany mahatsapa hoe ahoana tokoa izany film izany de averiko kely de enoy. Zay zay zavatra efa ela notenenako anareo am'zay. Tsy mbola nisy filoham-pirenena ka hoe tena iny le safidin'le vahoaka iny tokoa ny tena lany teo. Mbola velona ho aho i Gasy Razafinahy honnête aho miteny an'izany a. Vao teo aho niteny taminareo hoe niara-niasa tamin'ny filoha Ratsiraka tsy niasa hoe ofisiel takan'ny Gérard andren'le Rovasaony ireny, tsy de nihaona tamin'ireny akory ary zaho. Ary mety tsy fantany akory ary zany relation'izany izany, hoe inona marina moa ny relation'ireo olon'ireo. Fa ry Benambony nombakan'ilay tobokolahy Moïse Rakototsianaka no mety mahalala an'izany, satria ireny no mahita. Ny vadin'ga Prime Ministre Ravelonarivo mahalala an'izany. Ireto le vahiny tonga amin'ny alina amin'ny folo alina. Tsy mbola nisy zany hoe filoham-pirenena lany tao Madagasikara ka le tena safidin'ny vahoaka no lany. Ohatra akaiky an'izany ny tamin'ny 97 amin'ny folo maraina Albert Zafy ny lany. De ozy aho hoe voelahy zany Fleury Rakotomalala fa atao ahoana. Kanefa ny alohan'ny nodiny Andriamatoa Ratsiraka tany Madagasikara be dia be ny zavatra vita taty sy ny zavatra natao taty. Teo aho tamin'izany. Isaorako an'iny rangahy iny fa betsaka ny zavatra nampianariny ahy ary betsaka ny zavatra nampitainy tao. Tena isaorako manokana mihitsy. Tonga ny après-midi, Ratsiraka Didier ny lany. Tamin'ny 2006 matapoka ny jiro tao amin'ny ministéran'ny intérieur, tao amin'ny inona le anona be io, alohan'ny hafatesan'ny jiro, Ravalomanana niresa. Nirehatra ny jiro, vadika Ravalomanana no nandresa. Satria ny Ratsiraka, ray aman-dren'ny Ratsiraka Didier, Kopol, niteniteny foana hoe ny Amerikanina ihany nanao an'io 11 septambra io. Vita ny fivoriana tany Dakar 2, nisy convention fampisoniavana tany. Miala any Dakar
Andriamatora Valomanana no misy miteny fihaonana farany alohan'ny hodinany Madagasikara raisy ny fitondrana fa mialatriny amin'ny fitenenana tompoko firoany une taratasy, une convention, ça n'a aucune valeur. Sauf pour Ratsiraka où je vous tenais là. Et c'est ce qui s'était passé. Tonga dia nanaraka amin'ny miaramila, nanaraka ny rehetrarehetra, ndaisandra Valomanana ny fitondrana. Au bout de trois mois fotsiny de tergiversation, dia nireconnaître avan'ny rehetrarehetra ny fitondrana Ravalomanana. 2018-19 marika Ravalomanana ny lany mbola very koa raha tsy olona tsisy saina izy fa fantandreo fa resy izy dia ndeha ho any amin'ny HCCV izy dia mbola entiny koa mivady ve hanala baraka tena any fa il avait cru parce que ny sibira ny teny taminy hoe ianao mandresy aho proclamer ny résultat resy Ravalomanana. Inona no tiako lazaina ho anareo mitsefatsefaka amin'ny latsaka ireo, tena miteny anareo raha vao tsy mialany le feo aza notanina amiko hoe aiza, raha vao tsy mialany le feo ndray le feo, ndray le feo. Olona ray zay ihany no teneniko hoe raha vao tsy mainga le feo dia aleo mijanona zamanao lany vola fotsiny eo. Ianao hoe mety feninao daholo vahoaka be à gauche, vahoaka be à droite, reo rehetrarehetra reo samy mahangona vahoaka daholo reo. Fa rehefa tsy any aminao le feo mandeha, ndray le feo. Efa misy sinona zao amin'izao fotoana izao hoe tsy arỳ amin'ny ritsony ny feo. Efa miva lalana le feo. Fa efa mandeha any amin'ny lalakafa le feo. Raha amin'izao fotoana izao zany misy miteny hoe ity candidat zao laingy zay mbola tsisy zany tompoko. Mbola tsy misy miala tsiny amin'ny teny an'izany. Ny any amin'ny faritra atsinanan'ny Eoropa any ngamba no tsy haiko. Raha mbola aty a Frantsa mbola tsisy zany. Ary eo mahadangerosy les situations mahatonga hiteny hoe tena mety tsisy ty fifidianana. Raha vao tsy miala any le feo, tena teneniko zany. Ndray le feo. Fa lasa andeha hanao usurpation, misy namako zay zany dia teny hoe zaho izy candidat za fa tsy mandeha irery atoanan'ny amin'ny marche dia efa mba manatsafa anazy aho zany hoe ohatrany tsy maheno an'izany aho zany ety a. Raha ohatrany tsy maheno an'izany tsy mandeha irery aho fa atoanan'ny amin'ny marche dia hatrany mahavina moa misy an'izany hoe mba ela ihany efa tany amin'izany atao hoe 95 zany mba teo akaikin'izany olona zany nisy an'izany négociation zany mba tany amin'ny 2009 plutôt alohan'ny nanekena an'izany hoe ampidinana an'izany tafika une partie ny olon'ny Ratsiraka Didier. Raha tsy nanaiky Ratsiraka Didier tamin'ny 2009 ok tsy nionga ny Ravalomanana. Aza adino zany. Secrétaire général présidence no tonga tao NEI tompoko no niangavy anazy hoe mobiliseo ny olonao. Mbola tany an-tanan-Ratsiraka ny tafika tamin'izany andro zany une bonne partie. 20 taona izy teo amin'ny fitondrana. Firy génération zany miaramila ao am-pelantanany napetrany tao. Izany ve dia on met en doute une nabony condition. Raha tsy misy ny zavatra ohatrohatran'izany hoe ndray le feo, aza mitapitapo aho
Tena miala tsiny amin'ny tenin'izany, aza mitapitapy. Azo olona ianao, possible ianao mihitsy mahazo an'le 52%. Ohatran'ny nga Ali Bongo teo, 37% nen'le ry, de le 32% indray no nandresy. Oi, ianao zay hoe peuple muet zay, j'allais dire hoe mouillé, muet, ohatran'io Madagasikara. Io malagasy tsy mahateny io e, tsy mahakôzy, tsy mahavolana satria very tanteraka amin'ny katesisy. Tsy arahiny intsony le film hoe aiza ary ty revity miainga, maninona ny dondrona foana ny tonga ao. Satria ireny no mahazo an'le feo, mijaly le feo. Hitanareo zany 5 points mihitsy ny différence. Tiako tenenina antsika hoe zay le izy e, satria ianao tsy manana personnalité politique. Kitihana la route. Fa teneninao hoe vondrona amina bloky na opposition anankiray. Janona am'izay ianao Andriamatoa Ravalomanana, marika. Fa ianao de tsy ho tafaverinao intsony. Jereva olona manana fofofofona dobera sy ronono, fa tsy vodka. Mavesatra be ny lelako, tia hiteny sady aho fa saingy zao ohatran'ny manjary ho tezitra amiko nareo ka ho raisinareo fahavalo aho de tsy mety amiko. Sady efa betsaka zay teneniko zay. Ny zava-dehibe de zao hoe raha misy misolokoloky anao any, ny mety possible de olona roa no mety mifanahazo an'izay feo zay amitsika miteny zao. Olona roa. Fa ahoana ny situation sur le terrain? Go
sao de hoe manao fihetsiketsehana de tsy feno akory Mahamasina. Na tonga amin'ny feo ara nefa Mahamasina tsy feno Antsonjombe, tsy feno Andaboly, tsy feno Fianarantsoa, tsy feno Majunga, tsy feno Ambatondrazaka, na tonga amin'ny feo aza, tsy feno Antsirabe, tsy feno ny faritra andalovana ny Sofia, Otmatratra. Aza mitapitapy teneniko zany hoe alao aterina aty amin'ny Fleury Rakotomalala ny vola. De ho antsika mba mipetrapetraka mitsotsotra miandry hoe ty ny miainga. Ka ny tehiteny zany hoe raha ireo de efa fantatro hoe iza no lany eo. Mialatsiny aho. Tehiteny an'izay aho. Magiddy mihitsy ny lelako tehiteny aminareo. Fa saingy zao. Zay. Misy sinony zany hoe tongavan'ny olona mavesatra mihitsy hoe ino ministra ny tonga any nandrasana tamin'i Madagasikara Emmanuel Macron. Marina ny tenin'ny lagazety iny. Tsy hitan'i Emmanuel Macron zany nareo jusqu'à fa hatrany amin'ny farany any amin'ny janvier any angamba ny vita ny élection. Mety ho tonga izy, mais encore. Be dia be ny spéculation. Be dia be ny spéculation hoe ianona. Tsy vitany rehefa manao zavatra analyse ohatran'izao mila impartial, mila réaliste fa tsy mifono ny teny fa ny fait réel. Ary zay mety dinamika entin'izay no ahafahanao manao ny analizinao ary tsy afenina ny sofinao koa mba mihaino ny zavatra mandeha any ambadika any satria ianao sady tsy draba tsy vendrana de izay. Raha tsy araky ny tenin'le olona teo hoe zany ve de possible hoe tsy manana candidat frantsay hozy izy? Ahoana mihitsy moa no hitodihan'ny frantsay lamosina an'izany Madagasikara zany? Manana position géostratégique enjana anie zany e. Na misy ary La Réunion, misy Maio teo amin'ny Océan Indiana ao. Tsy ho avelan'ny frantsay lasana firenena hafa moramora foana zany Madagasikara zany e. Zareo mivadiky le diplomatie tonga de tonga sy là tonga de Yvette tonga de on blâme la Russie. Vous croyez que c'est par pur et simple hasard? Quelques semaines après tonga ministre frantsay. Vous croyez que par pur et simple hasard? Mody Rajao tsisy samikitiky. Vous croyez que par pur et simple hasard? Ianao matoa koa sambotahin'Andriamanitra. Zany hoe koa tsy midika hoe izao na izao. Sambotahin'Andriamanitra tsika rehetra. Tiako be nareo de andefasako amin'ity hery ity a. Raha sanatria misy diso reny teniko hifonako aminareo. Efa nanomboka hatrany amin'ny taona 1995 no tsy diso na inona mandeha raha ny teny hoe ianona ny lany eo. Nazahoako loza zany tamin'ny 2002 rehefa niteny hoe Ravalomanana ny lany eo. Tany amin'ny juillet 2001. Non, juillet 2000 de efa niteny an'izay hoe Marc Ravalomanana no futur filoham-pirenena. Tsy lany ianao Andriamatoa Ratsiraka raha ilatsaka eo. Fa velombelan'izany aho averika any Andriamatoa Marcel Bernard, Andriamatoa Rasoa-Jasary. Samy mitondra firenena daholo reo, samy ministra daholo reo. Saika tsy nampidirin-dreo olona hatramo intsony. Satria niteneniko tamin'izay laisa ny ranoana ny Ratsiraka. Fa zany tsy mahavita hoe hanoana olona tsy latsaka zany.
ary nahitandreo loza mihitsy amin'ny fotoana zany satria anisan'ny tratran'ny Azalamba izy milalao juillet 2000 dia efa niteny tsy lany natsiraka Didier raha milatsaka.
tanana ho an'le tantinako any La Réunion any satria raha misy mpanaraka mahafatrako anahy zany de io tantinako io izy io tena pro valo, dimanjato isanjato kanefany tsy manaka anazy manaraka ny fandaharako zany, zany koa tsy natao hifamaliana samy fianakaviana fa de misaotra betsaka tantinina mandram-peona. Efa tsika ary ny hiratsika, tsy hoe hira faneva izy ty fa ho anareo manana devolovolo-saina sy fanahy any anatinareo any, asory amin'ny alalan'ny vavaka, mety hanampy anareo ty hira ty ary raha voadonan'ity hira ty nareo any amin'ny misy anareo rehetra any satria ty hira ty fantatro fa ho ampiasain'ny mpanohatra ao aoriana kely ao. Misy dikan'izay tiako zay. Daholo.
Eny ara fa de fanao velomo tsika amin'ny alahady indray amin'ny 7 hariva raha sitrapon'ny tompo any Madagasikara no hiaontsika, zany hoe amin'ny 5 aty Frantsa, amin'ny 10 na amin'ny 11 arakaraky le toerana any Canada na any États-Unis satria maromaro tsika no manaraka any a. Ny any Australie tsy fantako hoe am'firy any Australie am'zao raha misy ao le olona an'ireny, fa de veloma mahafinaritra tokoa mandrapeo anao.